fahita lavitry ny MBS anterina indray ny fiarabanantsika izay manaraka izany ary manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany tsindro ary menanao avy hatrany ireo matoa ambaovao. Fotoan-dehibe ho an'ny mpikatroka ny team 25 rehetra ny rapitso 4 May 2024. Fotoana izay anatanterahana ny fanompom-pivavahana sy ny lanonana fitsofandrano ireo kandida ho solombavam-bahoaka misy 700 izay atolotry ny antoko tiako Madagasikara. Ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka no antsoina sy entanina amin'ny orampitso mba hiara iombom-bavaka sy aneho ny firaisan-kina amin'ireo kandida izay omena ny tsodrano ireo. Ny filompanorona ny antoko team Andriamatoa Marika Ravalomanana moa no hitarika izany sy aoriany ny fitopim-pivavahana toy izao ary ny fanentanana entin'ny solitena ny kandida team 25. Ho tanterahana etsy amin'ny kianjana Ambohijatovo ny fotoam-pivavahana lehibe arahany fandrano anireo kandida jiaby ny latsaka amin'ny anaran'ny team 25 amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ataony 17 May ho avy izao. Ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka no antsoina sy entanina amin'io Amarasabotsy fa 4 ny volana May io mba hiara iombom-bavaka sy aneho ny firaisan-kina amin'ny kandida team 25. Amin'ny sabotsy zany etsy Ambohijatovo misy an'ilay hoe rotobean'ny mpanangana. Izy io fotoana anankiray ampisehoana ny vahoaka an'Antananarivo sy manodidina zany hoe reto avy ny kandida avy amin'ny antoko tiako Madagasikara amin'ny distrika 120. 700 eo nisan'ny kandida satria misy kandida ray misy kandida roa amina farim-pifidianana anankiray zany. Dia amin'ny sabotsy io zany no aseho hitan'ny olona ireo kandida ireo. Dia ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara zany président Marika Ravalomanana no mitsodrano an'ilay kandida. Tsodrano avy amin'Andriamanitra fa izy zany no maneho sy mampiseho an'izay hoe fitsofandrano izay ho an'ny kandida leo alasana mandritra ny fifidianana. Fantarareo fa nomboka ny alatsinainy ny fampelezan-kevitra dia noho izay dia ilaina zany zay ho anay kandida zany ilaina zay zavatra zay. Dia zay ny anasanantsika rehetra ho tonga eny Ambohijatovo tonga am-pilaminana tsy misy hoe zao na zao fa dia miditra tsara ao anatin'ny kianjana Ambohijatovo satria io ny toerana nomena antsika zany anaovana an'ilay fampisehoana an'ilay kandida. Dia ao manomboka amin'ny 7 maraina no vola ilay vavahady fa amin'ny 10 zany no manomboka ny fanentanana samihafa. Hiatrika am-pitoniana ny fifidianana isika solombavam-bahoaka, fifidianana isan'ny anankiray lehibe ao anatin'ny fiainam-pirenena ka be dia be ireo kandida ny tiako Madagasikara sy ny 25 izay miparitaka maneran'ny Madagasikara anisan'ny betsaka indrindra mameno ny isan'ny kandida hovidiana zany ny team 25. Dia misy fotoana anankiray izay natokana hitsofandrano an'ireo kandida rehetrarehetra ireo amin'ny sabotsy ho avy zao zany ao Ambohijatovo, eo Ambohijatovo. Efa mihavonona tsikelikely satria efa manao ny fametrahana ny lamina rehetrarehetra sy ny drafitra isan-karazany mba ametimety sy atsaratsara ny fotoana izay ionantsika. Manainga ny rehetrarehetra isaky ny toerana rehetra indrindra ireo izay eto Analamanga, Antananarivo renivohitra mba ho tonga be dia be ao amin'ny toerana io fa hiatrika isika izany fifidianana lehibe dia lehibe izany. Vitany ale iny retour atsika. Mivonoana, mivoaza, ndao, herezo, miantso antsika rehetrarehetra fa eo tsika no ane io indray ny firaisan-kina antsika sy fiombona antsika ary ho avy eo président Ravalomanana hitsodrano an'ireo kandida rehetrarehetra ho solombavam-bahoaka na ny eto toerana na ny tsy eto toerana dia ho tsofindrano eo avokoa. Fotoana lehibe ho antsika malagasy rehetra ny fahefatry ny sabotsy fahefatry ny volana May 2024 izay hitsofandrano ny kandida team 25 atao eo Ambohijatovo manomboka amin'ny 7 ora maraina. Koa dia manasa anareo rehetra ho tonga maro hifanotrona aminay amin'izany. Ny fitsofandrano dia ho tarihan'ny président Marika Ravalomanana izay filohan'ny nasionalin'ny team. Manentana itsika indrindra ny avaradrano satria na ny lavitra ara ho avy eo.
maika afa isika eto fa mikasika ny datin'ny androany telo me kosa indray fampiratiana an-tsary milaza ny zava-nisy sy ny lalovan'ny gazety malagasy momba ny fahalalana maneho hevitra no isan'ny nanamariana ity datin'ny telo me ity ho an'ny teto Antananarivo izay tanterahana tetsy amin'ny tokotany malalaky ny tranombokim-pirenena. Mbola mila ezaka be ny fahalalan'ny mpanao gazety manao ny asany eto amintsika raha nambaran'ny fikambanan'ny mpanao gazety Zokiolona androany. Germaine Menjanary sy Mathieu Prince no tatitra ny andindiny zay. Mbola ezaka be ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ho an'ny Madagasikara. Raha nitatitra izay navoaky ny RSF na ny Reporters sans frontières farany mantsy dia mitazona ny laharana fa 450 i Madagasikara maneran-tany raha toka i Norvège no voalohany amin'izany. Raha ny fantatra tokoa mantsy dia nisy ny fanovana ny lalàna amin'ny feny asa fanaovan-gazety na ny code de la communication taorian'ny taona 2013 izany hoe tamin'ny taona 2013 mba ho fanitsina ny fanitsakitsahana ny asan'ny mpanao gazety ka mety hitarika ihany koa ny mpanao gazety any amin'ny fanaovana eloka bevava ihany koa. Saingy isan'ny nampimonomonina ny mpanao gazety malagasy ilay lalàna izay nolanina satria tsy mifanaraka tamin'ny nandrafeta ny mpanao gazety malagasy azy izany. Nisy ny fidinana andalambe sy ny nanaovana fandevenana andrafahalalana tamin'izany ny fotoana izany izay nataon'ny mpanao gazety. Isan'ny resabe tao anatin'io lalàna io ny resaka cybercriminalité. Raha nambarin'ireo mpanao gazety Zokiolona dia misy ny fiovana kely tao anatin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay taorian'ny taona 1970 saingy atao ankolaka indray ny anerena ny mpanao gazety amin'ny asany indrindra fa ny famoahana ny vaovao amin'ny tokony ho izy. Tamin'ny andro fanjanahantany ohatra ny lalàna frantsay ny mpanao gazety 1er juillet 1905 zay fifandraika nampitena kosa hoe paleobatena defa mampidiady zany sambolana zany da mivatra antraminy zany zavatra zany tamin'ny république voalohany dia mbola nisy le hoe fahaleovatena tsotra sy fahaleovatena miaraka amin'ny frantsay sy fahaleovatena madio mangalangalana reny kehitriny zany dia anisan'ny tolona nataon'ny mpanao gazety tolona atena karaha zegny fahalalana zegny tenanio zany dia efa misy misokatra kely zany sy mifahalalana ary mitakina ininy le mpanao gazety Zokiolona dia nisy fanakarotsakevitra hatrany tsy misambolana sy mifanagadrana ankoatra ny tery ankolaka izay ataon'ny tompon'orinasa tserasera sasany eto amintsika dia isan'ny olana sy miteraka olana ho an'ny mpanao gazety ihany koa ny politika ataon'ny mpitondra. Satria zao no tena manahirana ny antoko politika zany tsy mivorona ny sasany raha tsy miverina mpitondrana dia tapoka ho azy zany le mpitondrana sana mipolitika sasany hoe efa manana politika mitondrana tanjona fanjakana izy miakatra ny mpitondrana ka n'izany zany eo fa samy mitady tsy mitsona hitazonana le mpitondrana sy tsy anelingelina azy mpitondrana ny mpanao gazety. Samy nanamarika ity daty androany ity avokoa ireo mpanao gazety manerana ny nosy androany. Fa raha hoan'ny teto Antananarivo dia tetsy amin'ny tranombokim-pirenena no nanaovana ny fampiratina an-tsary ireo dingana no lalovana sy ny tantaran'ny gazety malagasy. Isan'ny nitondra fanazavana amin'ireo fampiratina an-tsary izay natao teny antoerana moa ny mpanao gazety Zokiolona na ny journaliste doyen izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana. Eo amin'ny vaovao tranga mpiara-monina kosa indray Jiola miisa roa kalaza amin'ny fanafiana amin'ny tapiadina indray no trateaky ny zandaro maly teny Ivandry izy ireo izay fanigadra tena tamora tamin'ny resaka fanendana no izao tratra izao indray angom-baovao ny Noro Fitiavana. Ny doboka aponzainy an-tanymora indray ny Jiola miisa roa kalaza tamin'ny raharaha fanafiana tokantrano sy fanendahana rehefa avy natolotry ny fitsarana omaly ihany. Teny Ivandry teny no nanaovan'izy ireo ny asa ratsiny tokantrano iray teny antoerana no nokasaindreo olon-dratsy no tafiana tamin'izany. Ny alarobia voalohan'ny volana Mey teo tokony tamin'ireo ramaraina no tonga teny Ivandry ireo Jiola. Manoloana izany anefa tsy nahitam-boka ny teti-dratsin'ireo Jiola satria taitra ny tompontrano raha avantany nandre feon'ny doboka. Raha iny nivoaka ijeriny zava-nisy tao antokotany iny ilay tompontrano no mailo avy hatrany ireo olon-dratsy ka nitsoaka teo no eo.
taorian'izay nampandray ny mpitandro ny filaminana ny tompotrano tamin'ny fanarahandia nataon'ny polisy no nahatratrarana ireo rolahy izay tsy lavitra teo amin'ilay tokantrano tafian'izy ireo ihany omaly rome tokony tamin'ny enora maraina tsara ny mampafantatra fa efa nigadra teny antany mora avokoa ireo jiolatratra ireo noho ny raharaha fanendahana izao tafaverina eny antany mora izao indray noho ny raharaha fanafiana tokantrano eo amin'ny vaovao veo nivo ny boriboritany fahatelo kosa indray vehivavy miisa 7 no misitraka ny fampianarana zaitra maimaim-pona etsy amin'ny boriboritany fahatelo Antananandro izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany sy ny vokatry ny fiara-miasa ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny boriboritany fahatelo teo ihany koa ny ONG Manasoa ary ny fondation Rahalambomanana teo ihany koa moa ny mpiaro-ny zon'olombelona sy ny vehivavy dia ny UNMDH andeha rahatsikary ny fanadidina hoentiny Rina Arabe Mananjara teo amin'ny sariny Erzo Rajanarivony. Azo sampain-tanana teto ny vokatry ny fiara-miasa ny komina Antananarivo renivohitra sy ny tsy miankina. Vehivavy 7 vonin-kiotra amin'ny fiainana no isitraka ny fampianarana manjaitra maimaim-pona etsy amin'ny boriboritany fahatelo etsy Antananandro. Ny ONG Manasoa izay miara-miasa kaiky amin'ny vondrona UNMDH miaro ny zon'olombelona sy ny vehivavy no mitondra ny fampianarana ao anatin'izany rehetra zany. Ny fondation Rahalambomanana kosa no miantoka ny fitaovana toy ny milina fanjairana. Ny boriboritany fahatelo mazava loatra no mampiatrano. Tompontsoa ho an'ireo vehivavy 7 avy eo nivy ny boriboritany fahatelo ireo izao tetikasa izao sady fanatanterahana raha teo ihany keo ny vina efa napetraky ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana ny amin'ny fampivoarana ny sosialy. Izany zavatra moa zany dia ao anatin'ny ben'ny tanàna ao amin'ny resaka sosialy amin'ny vehivavy azy moa zany dia tsy manokana vehivavy koa izy ao anatin'izay zavatra izay. Dia izao zavatra izao zany fanombohana ihany fotsiny fa mbola misy ny hetsika izay mbola atao koa eto amin'ny fahatelo fitsinjovana ireo tsy ny vehivavy ihany koa fa na ny ankizy na ireo fianakaviana sahirana indrindrandrindra eo amin'ny resaka kopy sy ny resaka fanambadiana. Mbola maro tokoa ny vehivavy izay mizaka ny tsirariny sy ny fanitsakitsahana an'izo ka izany no mazava-dehibe ny fampianarana tahaka an'izao. Tsy misy ny fanavahana fa rehefa mahasoa dia tokony atao. Zany hoe fa reny mpianakaviana izy ireo efa manana ny vady aman-janany fa teo tsaratsara kokoa izy amin'ny fiarahamonina zany hoe mandray anjara sara izy amin'ny fampandrosoana firenena. Fantatra fa andiany 4 isan-taona no ezahana ho ampianarana amin'ny ity fampianarana manjaitra etsy amin'ny boriboritany fahatelo ity. Satria marihana fa andininy voalohany ihany zany no atao fa hotratrarina ny mpianatra 4 andininy 4 zany isa-taona. Dia eto amin'ny boriboritany fahatelo zany no anombohany anay azy fa mitanjona zany dia hoe atao isaky ny boriboritany enina miampy ny avaradrano sy ny atsimon-drano zany. Fa na inona nefa ny fisenin'ny fampianarana sy ny tetikasa dia tsy ho totosa izany raha tsy eo ny fitaovana ka nahatonga ny fondation Rahalambomanana amin'olotra ireo milina fanjairana. Betsaka ireo vehivavy tsy anasa ka dia tsy nisalasala izay raha nanolotra izay mba tratranay ho fanampiana izany fampianarana izany satria hitako fa ny tetikasa tony dia mampivoatra ary solombonana ka dia izay no antony napresika ny fondation ny fanampy tamin'ny boriboritany fahatelo. Amin'ny vaovaon'ny toetry ny andro kosa indray no hanohizantsika ny fiarahana amin'izao alina izao hatramin'ny fiatombohan'ny alatsinainy hatramin'izao dia ny toetra ny tamin'ny faritra maro ny toetry ny andro izay miendrika volon'andro ririnina no ny fitoerany Ivontsonga Tsindry Matanjaka ao atsimo Madagasikara izay mitondra rivotra mangatsiaka mifafy ny amin'ny tapany atsimo nosiny no mahatonga izany. Noro fitiavana trany. Ny toetra saika manirana ny faritra maro eto Madagasikara ny andro miendrika volon'andro ririnina nanomboka ny alatsinainy teo hanisy ny atsika mamanala eny hatramin'izao. Midika izany hoy ny meteo fa efa manomboka midina tanteraka ny maripana eto amintsika. Ny antotan-kevitra ny maridrefy ary ny sary avy amin'ny zanabolana dia maneho ny fitoerany Ivontsonga Tsindry Matanjaka ao atsimon'ny nosiny amin'izao. Izay misarika rivotra mangatsiaka mifafy amin'ny tapany atsinanan'ny nosy iray manontolo.
vokatra izay toejavatra mitranga izay etsy andaniny ho malomaloka hatrany aloha ny andro arahina orana miatoato ny afovoany atsinanana rehetra nandraona narahiny erika kosa ny faritra avy rehetra amin'ny atitany nandrivotra ny tapany avaratra atsinanana ny tapany atsimo ary ny teo anelanela ny mahajanga sy analalava no entanaraka izany ny mpanjono an-dranomasina mba ho mailo atrany maina sy mafana kosa ny andro amin'ny faritra 6 mandidana ny 20°C ny maripana ambony tamin'ny afovoantany 4°C kosa hatramin'ny 4°C any amin'ny morontsiraka atsinanana etsy ankilany ny firoboroboan'ny karazana aretina mifandray amin'ny toetry ny andro indray izao no tranga iseho matetika toy ny kohaka sy ny sery eto amintsika raha ny nambarany teo anevo ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro androany toizantsika amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena niatrika ny fanazarantena farany tetsy amin'ny kianjany Mahamasina androany sy ny USK Foot ekipan'ny komina Antananarivo renivohitra mialohan'ny atrehan'izy ireo ny lalaom-pahefadalana amin'ny fiadina ny tompony amboaran'i Madagasikara ifandonany amin'ny COSPM avy any Toliary amin'ny alahady izao mitatitra ny andindin'izay Rina Arabe Mananjara teo misariny Erzo Rajonarvony nanaovana izaka manokana ny fanamafisana ny tanjaka ho an'ny ekipan'ny komina Antananarivo renivohitra ny USK Foot malona ny fifandonana amin'ny ekipan'ny COSPM avy any Toliary lalao izay tafiditra amin'ny ampahefadalana amin'ny fiadina ny amboaran'i Madagasikara amin'ny baolina kitra amin'ny alahady izao etsy amin'ny kianjany Mahamasina niezaka ireo mpilalaon'ny USK Foot matotonga amin'izao dingany ampahefadalana izao fa teo ihany koa ny fitondrany ny fiadina ny tanàna Antananarivo fanampiana ho an'ity ekipan'ny USK Foot ity isorako manokana tena isorako manokana eto amin'ny fiadadana ny tanàna izay itarian'ny ramatoabe ny tanàna lalao ara-valonanana ny fanampiana ara-tsaina sy ara-pitaovana an'ireo ankizy ireo na dia tsy feno hoe tena raitra ary zay dia osin'ny fomba fiteny hoe erikerika matondra drano dia tondraka izany ny rano zao amin'ny tsara fa tsy amin'ny ratsy akory efa ela no nanomanany USK Foot izany lalao izany ka akoatran'ny arabatana dia no amafisana ihany koa ny toe-tsaina voninkiady ny resaka fiarahan'ny mpilalao sy ny teknika isan-karazany ampiseho endri-dalao tsara ny USK Foot amin'io alahady io fanomanana coupe efa nanomboka hatramin'ny 32e de finale fa ity quart de finale ity tsy dia misy hoe miavaka be satria na le costume ireo ary mbola tsy tena fantatra tsara dia mitovy foana mitovy mifanomanana ny 8e sy ny izay efa lasa ihany nanomanana ity quart de finale ity somary nampitomboina kely zany resaka tanjaka satria any amin'ny resaka tanjaka zareo no hoe point fort zareo zany resaka tanjaka efa mipetrapetraka daholo zany momba ny satria tamin'ny heritaona zany mba demi-finale ny USK Foot vao resy tamin'ny coupe dia efa milamina zany momba n'izay fa tsy dia misy hoe efa tanterana be loatra ty le fiarahana zany efa satria tsy dia misy hoe joueur vaovao ntsony aminay fa efa zatra miaraka tsara daholo dia izay ihany koa mamarana ny fampahalalam-baovao androany mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray